avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Atao pièce d'état sisany hafarany ireo Airbus amin'izao fotoana izao, ankoatra ireo Airbus A340 miisa roa izay namidy tamin'ny Sinoa, tranga izay manamafy ny fampitihany kompania mpitaterana anabakabaka malagasy. Mariky ny kiantrano an-trano tsy fampafantarana mangarahara ny anaran'ireo mandrafitra ny délégationna malagasy anatrika ny dinika faharoa mikasika ny Îles Éparses any Frantsa ny 30 jona ho avy izao, hoy ny mpanao politika. Manoloana ny ambana amin'ny fihazakazaka ny ady any ivelany amin'izao fotoana izao, tokony homana amin'ny mety ho voka-dratsiny ara-toekarena eto amintsika mpitondra fanjakana, hoy ny Mpay Toekarena. Sahirana ny tantsahany amin'ny faritra Sofiano ireo olana samihafa toy ny fahasimban'ireo lalam-pirenena efa mipolotona ny maro amin'izao fotoana izao. Any ivelany ny hamafy ny fifampitifirana teo amin'ny Iran sy Israel androany. Isan'ny ivo ny fifandonana ny manodidina ny fonjany Evinina amin'izao fotoana izao, ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo, atena ny araba tomboky lasy tombovavo manasanao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Potika tanteraka amin'izao fotoana ny kompania mpitaterana Air Madagascar noho ny tsy fahaiza mitantana atao mpitondra fanjakana. Ankoatra ireo Airbus A340 miisa roa namidy tamin'ny Sinoa. Atao pièce d'état sisany hoe hafarany ireo Airbus amin'izao fotoana izao, ka eto Andriatsilavo. Tahaka izao sisa ny hafaran'ny Airbus izay reharehan'i Madagasikara tamin'ny andron'ny tetezamita. Dia atao vilany ve sisa ny hafaran'ireo Airbus ireo? Izay ny fanontaniana mipetraka raha nahita ireto sary ireto sy ny fiafarany. Raha te hivina, Airbus A340 miisa roa an'i Air Madagascar no efa namidy tsy nisy nahafantatra tamin'ny Sinoa tamin'ny vidiny $10 tamin'ny volana janoary lasa teo. Araka ny efa nampitaina teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM, efa tamin'ny volana martsa 2024 no nikarakarana izany, ka ny consultant any Madagascar Airlines Thierry de Bayeul no nandefa ny appel à manifestation d'intérêt tamin'ireo olom-patany. Araka ny lahatsoratra nivoaka, nahazo lalana tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny mety toetry ny andro ny fivarotana izany, andoavana ny trosan'ny Air Madagascar vokatry ny tsy fahaiza mitantana. Fomba fanao nanomboka tamin'ny fitondran'ny hery Rajaonary Mampianina izao tranga izao. Efa nisy tamin'izany fotoana ny fandravana ilay ATR 42300. Ny fanao mpitondra fanjakana tany aloha sy ny mpitantana ny Air Madagascar tamin'izany fotoana dia fiaramanidina velona mandeha no amidy any ivelany rehefa tsy ampiasain'ny Air Mad intsony. Any ivelany no tsara kokoa ny vidiny ka antony ivarotana azy any. Tahaka izany ohatra ny Boeing 747 5R MFT nomena anarana hoe tolom-piavotana izay any Air Madagascar no raisina tamin'ny fomba ofisialy ny volana martsa 7/7/2020. Rehefa nanapa-kevitra ny tsy ampiasa azy intsony ny Air Mad ny taona 2000 taorian'ny sidina farany nataony nampitohy Antananarivo sy Paris dia nofainy Cameroon Airlines ilay 747 tamin'ny fotoana tsy naharitra. Nezahana nanaovana appel d'offre zany mba hivarotana azy. Rehefa nisy crise politika ny taona 2020 dia niantsona fotoana maharitra tao Châteauroux Frantsa ilay 747 ary koa nampiasain'ny kompania MK Airlines izay mpitatitra fret tao Bristol. Ny taona 2020 dia noravaina tanteraka ilay 747 any Air Madagascar ka ny farana hatreo ny momba azy. Tahaka izany ihany koa ny nanaovana ny Boeing 767-300 izay namidy ka naterina tany Arizona. Ankehitriny, tahaka izao sisa no hafaran'ny Airbus ankoatra ireo efa lasan'ny Sinoa izay nirehariana tamin'ny andro ny tetezamita. Tsy magaga androany
raha mandoalika tanteraka armady ary bokany trosa vokatra zay tsy fananana politika mazava sy tsy fahaizana mitantan'izay ny ary Madagasikara miapotika hatrany ny Jirama mikrosofahana andro manalina potika avokoa ireo orinasa-panjakana manana ny maizy azy iankina ny toe-karem-pirenena amin'izao fotoana raha izao no mitoy inona no mety ho iafaran'ny firenena malagasy azo ataony ny soroka izao tranga izao raha nisy ny fiainoan'ny Andry Rajoelina tamin'izany fony izy mbola filohan'ny tetezamita teknisianina sy manam-pahaizana maro no efa niteny tamin'izany fotoana fa hiteraka fatyantoka goavana ireo Airbus ireo dia izao hoe raha mahita izao ny olana manjady amin'ny armady sy ny trosa-babeny amin'izao fotoana. Mampiseho miariary ny fahalemen'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana ny fanekena fiaraha-mitantana mahakasika ny fitakiana ny nosy malagasy sy ny mpanao politika nitondra ny fanehoan-keviny Androany. Mariky ny antrano ihany koa ny tsy fampafantarana mangarara ny anaran'ireo mandrafitra ny delegaciona malagasy izay anatrika ny dinika faharoa izay atao an'ny Frantsa ny 30 Jona ho avy izao hatramin'ity andro an'ity. Arina fitiavana no mitaritra ny Antsiprian izay. Ny fanalana ny Frantsay amin'ireo nosy malagasy ny takiana sy tokony irosony Madagasikara fa tsy ny fiaraha-mitantana raha tena samy joro amerina ireo nosy ireo ny mpitondra mampalemy ny fanjakana malagasy ny fanekena amin'ny fifampirarahana izay manomevana ny Frantsay hanatratra ny tanjony ny amin'ny firosona makany amin'ny fiaraha-mitantana mba ahafahany manageja eo ampelantanany ireo nosy malagasy ireo. Tsisy vokatra azo antenaina amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo raha tsy samanenjana miaro ny fiandrianam-pirenena ireo delegaciona isolitena ny Madagasikara amin'ny 17 ny volana Jona io. Noho izany raha ohatra kosa ankehitriny Madagasikara matoa manangana komision ifampiresaka amin'ny la Frantsa zany hoe minegosie amina olona ohatrany hoe terrorista baka zavatr'olona dia nidikan'izay dia efa midika sady zay fa manana fahalemena ianao zany matoa ianao minegosie aminy ianao négociation aminy ary matoa ianao miroso makany amin'ny foana dia izy efa fanapa-kevitra foana hatramin'izay ny hoe fiaraha-mitantana ny azy dia ianao manomboka eo mangataka zavatra aminy ohatra ny teleferika ny dikan'izany raha ho anay zany io fandehanana any Frantsa ifampiresaka io dia négociation fotsiny amin'ny resaka hoe eny ary fa andao rahantsika mitantana izy fa inona ny takalony omenareo anay. Madagasikara ndray zany miandry valibabena amin'ny la Frantsa amin'io fa tsy itsika tompony ndray no manome hoe zao ny ilainay sy ny karazana. Hatramin'ny androany tsy mbola namoaka ny anaran'ireo olona mandrafitra ny delegaciona malagasy ho an'ny Frantsa ny fanjakana. Midika izany fa manjaka ny kiatrano antrano eo amin'ny sampanoana ny mpitondra fa hamavanana ny vahoaka malagasy. Tombotsoan'ny firenena nefa ny resana eto ka tokony hisy ny fampahafantarana ampahabe maso sy ny fakana ny hevitry ny vahoaka. Izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no hany fa tsy ny titanindrazana no hany, tsy ireo olona tsy manaiky ny anjakan'ny Frantsay amin'ny nosy l'île Parsa, tsy ireo olona manam-pahaizana mahafantatra fa fananan'ny Madagasikara io tsy ireny mihitsy no solitenan'ny Madagasikara any fa izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ary hitantsika ankehitriny fa ny la Frantsa dia miezakezaka mafy dia mafy dia mafy mihitsy ametraka an'ireo nosy ireo ho anisany réserve naturel zany satria ahafahany miconserver aloha an'ireo arena rehetrarehetra ao anatiny ao dia izao tontolo izao zany no angatahany hanampy azy anao an'ilay hoe fiarovana amin'ny tontolo iainana iarovana an'ilay izy aloha tsy ho voakitikitika satria fatany fa rehefa akaiky koa no fahazahoan'ny Madagasikara azy dia mety ho lasan'ny Madagasikara daholo amin'izay hoe lova rehetrarehetra ao ambaniny ao dia andrasana na isolo vaovao na hijanona amin'ny teo aloha ihany ireo delegaciona malagasy ireo ho sahijoro amin'ny fitakiana ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy malagasy ireo ve ny delegaciona isolitenan'ny malagasy amin'ny dinika faharoa izay atao an'ny Frantsio ny vahoaka malagasy izay miandry ny fanatanterahana ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo ka izay no vokatra andrasana fa tsy resaka ambony latabatra fotsiny. Politika fisehosehoana no misy eto amintsika fa tsy politika mazava tena mamaly ny filambahoaka ho ny filohany antoko-kitana tamin'ity androany. Mambaribary zany ny fandaniana ny volam-panjakana ho amin'ny aitraitra sy ny reo teboka tsy lara-pamena amin'izao fotoana izao eo anatrihan'ny fahasairana mba hoaka raha tsy ilaza afa-tsy ireo krizy ara-tsosialy sy ara-toe-karena ary ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Tsy ara-soarvelo.
sara so sy fantoany fitondrana rajoelina rehefa fetim-pirenena tahaka izao ny endrika rehetra maneho fa mandroso i Madagasikara. Atetika saitrehitra samihafa fitaovana ho amin'ny rendrarendra izay tombontsoan'olo mihitsy ireo amin'ny ankabeny no andaniana ny volam-panjakana. Eo anatrehan'izay mandefitra ny vahoaka tapitrisany miaina ao anaty fahasahiranana samihafa raha tsy ilazava-tsy ny anohanana ny krizy ara-pahasalamana ny olana ny jiro sy ny rano ny tsy fisianasa sy ny maro hafa. Mampana ihany hoe misy ray aman-drenina filoham-pirenena piave ny malagasy ho ny filohany kitany eo andritrehan'izany. Tsy mbola firenena tokony hanana fahafahana andany vola betsaka amin'ny fankalazana makotrokotroka i Madagasikara raha izao fantrana izao raha ny faneho-kevitra hatrany. Satria ny mpitondra antsika oeraoera no mamaika anazy fa sy hoe ny vahoaka ao aminy izery fomanga falifaliana eo nefa avy eo izy sy mihinan-kanina. Zany raha mahafinaritra anao mahafinaritra an'zareo fa sy ny vahoaka sisy politika mazava sy mipetraky misy ny politika mazava tena hoe ho an'ny vahoaka eto fa politika ny oeraoerany misy eto. Fandaniam-bola fotsiny zany eo fandaniam-bola sy mitreka amin'ny vahoaka falifaly izy mahita afony fa avy eo izy sy mihinan-kanina maty izy tonga trano sy mihinan-kanina. Zany ve ho ataonao ka aminay sisy dikany anaovana an'io fandaniam-be vola io fa tany efa mandroso managna mahiza anazy manao an'io tany hoe izy amin'ny tatan'arenany de falifaliana amin'izay vahoaka fity vahoaka mizaly etagny reto nefa anao mandany zavatra vola amin'ny falifalianao. Tsy iainany Andry Rajoelina ary tsy miantraika amin'izao fahasahiranana samihafa iainany vahoaka malagasy izao ka tsy maharotitra azy raha ny faneho-kevitra hatrany. Io ine anaovana an'io misy pariny falifaliana anao fa izy ny tena manana izy mpitondra ny manana intérêt bebe amin'io vola posiny fa anao falifaliana anao amin'izay mipaye magnefa vahoaka efa maty mipaye igny vola laniny igny satria volany tsaina io fa sy volany asika tena mitosa vola foana de zay ny tena mampalahelo ho faty eto dôla asika sy tafavoaka ty ny atahorana eto hoisy ady sambasika malagasy eto satria misy sasany tira hoe sy vokarakara misy farity vokarakara anareo izay tena tahorana. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy ka tsy tokony ho voarebireby amin'izao fisehoana sy endrika ivelan'izao intsony raha ny faneho-kevitra hatrany afatra ankolaka mampiseho izao fa tsy lahara-pahamena amin'ny fitondrana Rajoelina ny fiahiana ny sosialim-bahoaka mariky ny tsy fahaiza mitantana sy fitiavan-tena ny tsy fampifanarana ny fandaniana ny volam-panjakana amin'ny filana maso ny vahoaka raha ny faneho-kevitra hatrany. Izay ny fomba fiasan'ny mpitondra fa ny mpanara-maso ny asan'ny governemanta ampiasaina hiaro ny mpitondra ny solombavambahoaka maro anisa eo anivony anteny miram-pirenena ho ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana. Fotoana tokony ametra-pialana ny governemanta izao manoloana ny tsy fahombiazany amin'ny fahamana ny olam-bahoaka raha ny faneho-kevitra hatrany Rina Fitiavana. Raha tokony ady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny fidy azy isaky ny distrika ny solombavambahoaka lasa variana miaro ny tombotsoan'ny mpitondra ireo solombavambahoaka maro anisa miaraka amin'ny fitondrana. Ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana tratrany be no vitsy ka na miady ho an'ny vahoaka izy ireo anova ampanoana ny fitondrana tambabe ka tsy afaka makaiza. Era mahita nefa fa tsy mahavany olam-bahoaka ny fitondram-panjakana fa fampanantenana pokaty lava no betsaka. Ampiasaina araka izany ireo solombavambahoaka maro anisa anakona ny tsy fahombiazany Andry Rajoelina ka atao betsan-drofana fotsiny ho an'ny vahoaka. Ampiasaina le majorité amin'ny Assemblée nationale ataoko hoe andrebireby ny sain'ny vahoaka ny sain'ny mpieno fa indrindra mono hafa fa fitoram-boninkazo rano lava amina zavatra efa fantatra fa tsy mandeha amin'izay loniny zay no ataon'ilay avy ao majorité dia lasa ilay solombavambahoaka no fampitifitra rehefa miresaka solombavambahoaka samy solombavambahoaka zany hoe tsy lay androm-panjakana sy lay asa andrasana amin'ny solombavambahoaka tsony lasa zava-dehibe fa lasa hoe misy tena hoe mizara ny hevitra ny solombavambahoaka eo zany le manahirana. Tsy hiaro ny tombotsoan'ny mpitondra no andrasana amin'ny solombavambahoaka fa hitondra fitarainana sy anatsara ny fiainam-bahoaka indrindra ny maro anisa. Tsy mila mpitondra tsy mahavaolana ny vahoaka ka tokony ametra-pialana rehefa tsy mahavita ny asany fa mijaly ny vahoaka manitra ny firenena. Fa misy ange dia nampitondra fanjakana azy efa manaiky fa tsy mandeha ny fiainan'ny vahoaka
ny fiarin'ny vahoaka ny sosialim-bahoaka efa tsy zatra tsisy ninina mandeha fa ireo olom-boafidy ireo indray no mbola miaro nefa na ireo raha mahalala fa any aminy tsy mandeha amin'ny loniny tsy fotoana fametrahana fanontaniana be loatra ntsony zao fa fotoana aona moa zany lazako azy fa tokony ametrahany fahefanam-panatanteraka fialana mametra-pialana zay no nametraka azy teo a nametraka ny lehiben'ny gouvernementa nanao sosokevitra nakany filoha république ty ataovy lehiben'ny gouvernementa ny anteny-miram-pirenena rehefa tsy mahavita ary ny akamaroany zay miteny na ny ivelany na ao anatin'ny anteny-miram-pirenena rehefa tena resahana akaiky reny olona ireny dia samby laza fa tsy mandeha ny rara manjaka tokony amin'ny fifehezana sy ny fibekonany androm-panjakana mpanao lalàna ny fahefanam-panatanteraka raha ny zava-misy ankehitriny izahana fenina ihany koa ny fifanolana eo amin'ny sampanoana ny fitondrana nahita iza fa misy ny ady atrano sy ny tsy fifankazahoana eo amin'izy ireo andrasana ny vokatra azo tsapahitanana hipakana amin'ny fiainam-bahoaka mahakasika ny fifanatriana mivantana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka na overan-javony fotsiny toy ny mahazatratra izay malona ny ambana amin'ny fihazakazaky ny ady anyvelany amin'izao fotoana izao tokony homana amin'ny mety ho voka-dratsy ny ara-toekarena eto amintsika mitondra fanjakana ho mpahay toekarena tokony andray fepetra ihany koa izy ireo indrindra ny siny fahaleovan-tena ara-toekarena ny orina ampitondra ray tsy tokony anilika ny tsy fahombiazany amin'ny ady sy ny zava-misy any ivelantsony manomboka izao toy ny fanao ny rano fanohikevitra trany santatra ny aina Panany toedrara iraisam-pirenena taorian'ny fidirana Etazonia antsehatra amin'ny adiny Israel sy Iran. Nanafika toby nukleary iranianina telo ny Amerikanina tamin'ny herinandro lasa teo. Milaza ny amalifaty Iran manambara ny anakatona ny faridranomasina Hormuz. Manoloan'izany, firenena maro anisan'ny Madagasikara no niantso ny hamerenana ny filaminana sy ny fienan'ny fifandirana. Ny antso ny hamahanana mpilaminana ny disadis eo amin'ny rotonta amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny diplomasia ny fanjakana malagasy raha ny fanambarana ny voka omaly. Tsy tokony hijanona amin'izany fanambarana izany ny fanjakana malagasy hoy ny mpahay toekarena fa tokony homana sahady amin'ny mety ho voka-dratsy ara-toekarena teraka izao fikorotanana izao. Izy fiantraikany lehibe amin'ny fitaterana solika ny fanakatonana ny faridranomasina Hormuz izay mety hisy ankony hatraty Madagasikara. Antony, faridranomasina eo anelanelan'ny Iran sy Oman ary Arabia Saodita no misy any Hormuz. Mandalo eo ny 300 ny solika ampiasan'izao tontolo izao ary io no lalana tsy maintsy andalovan'ireo sambo mpitatitra solika avy any Arabia Saodita, Irak, Iran, Koweït, Qatar sy ny hafa. Ary avy any amin'ireo firenena ireo no manafatra solika i Madagasikara. Mety ampiakatra 20% ka hatramin'ny 100 solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanakatonana ny Hormuz izay mety hisy ankony amin'ny fetim-piainana. Manoloan'izany ambana izany, tokony rehefa hipetratra ny mpitondra fanjakana mba hanamevanana ny fiantraikany amin'ny toekarena malagasy. Raha tena ifampitifitra bomba ry zareo ny tena hopotika zany dia ny Europe, ny Asie dia ny Amerika. Tsika ty Afrika mety hoe ny Afrique du Nord no tratra fa ty amin'ny Afrika ambany tsika mety tsy ho tratra. Donc zany raha le tena le le bomba atomika iny tsika tsy mety azo atao hoe tsy ho tratra loatra fa le retombées économiques amin'izay satria ny tsika vidina ny ivelany daholo na afantsika raha ny tsy vitantsika mamokatra azy na paingotra ka raha potika daholo ireo firenena ireo dia ahoana eny e soany aloha tsika mbola mahay mamboly dia mbola isakafo zany tsika fa na dia izany ara tokony hoe efa tokony mijery tsika hoe voalohany indrindra aloha tokony tsy tokony miady mafy zany miaraka amin'ireo firenena rehetra ny gasy firenena malagasy mba tsy hidiran'izay 3e guerre mondiale zay satria zava-doza raha zay no mitranga. Tsika atao aloha dia hoe manana maximum na autonomie dia faharoa dia décentralisé satria tsy voavita ny Antananarivo rery mifehy ny faritra rehetra eto Madagasikara efa tonga izay fotoana izay ary ny fahatelo dia mitondram-bavaka. Noho ny fikorotana ny toedrarara toekarena sy ara-diplomatika maneran-tany, tokony hiala amin'ny fiankinandoha amin'ny firenena hafa i Madagasikara, indrindra fa eo amin'ny lafiny solika ny solitany. Ankoatr'izay, tokony hametraka ny fitsinjaram-pahefana tena maro ny Madagasikara ahafahany toekareny faritra rehetra iroborobo na eo aza ny ady mananontany. Tena tsara satria tsy fantatra mihitsy ny hoe mety mbola afaka roa taona dia hiverina indray eo. Mba hitsonjovana ny hoavy tsika tokony trandraka amin'ny pétrole tsika ary misy pétrole eto Madagasikara. Zay ny voalohany ary ny faharoa tokony mila vokarina daholo zany izay karazana vokatra be da be eto Madagasikara satria ny Madagasikara anie manana harena be da be fa noho le centralisé be loatra ny pouvoir eto amintsika dia tsy mivelatra mihitsy ny faritra.
ka tokony décentralisena zany ny faharoa dia amin'izay mivelatra daholo ny faritra rehetrarehetra dia azontsika atao tsara mihitsy hoe manao stockna carburant isa-paritra ahafahany hoe mandeha foana ny économie mandeha foana ny fiainam-bahoaka na dia misy ady ara ny ivelany any mety hipokana dy lehibe fatelo raha toka miditra antsehatra ihany koa ireo firenena matanjaka afatoan'ny Rosia sy Chine manohana ny iranianina akotrina ady eo amin'ny Iran sy Israely eo koa ny adiny Israely any Gaza ary ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izy vokany ho an'ny firenena manitra toa ny Madagasikara izany na izany aza mbola misy ihany ny azon'ireo mpitondra fanjakana atao dieny izao mba hanalefahana ny fiantraikan'izany tsy afaka ny ala ndraikitra toy ny mahazatra intsony izy ireo antony tsy afaka ny laza fa tsy mahita ireo ambana ara-toekarena izay efa nohazavan'ny mpahay-toekarena ireo tsy tokony hanilika ny tsy fahombiazany amin'ireo ady ireo ny mpitondra fanjakana. Vaovao ny fahasalamana misy tazomoka mahery vaika ny Kongo amin'izao fotoana ary mamono olona araka ny fanampanazavana avy any an-toerana. Efa orovolana izao no niparitaka ny tambazotra ka toerana maro no lasibatra isan'izany ny commune ambanivohitra Ambatofotsy ankehitriny sy ny antsiprian'izay. Mamono olona sy mandravarava ny tazomoka ny Kongo amin'izao fotoana izao. Miakatra ny tranga sy ny fahafatesana vokatra izany. Efa hotely volana izao no niparitaka sy namely mafy ny tazomoka mahery vaika izay mamono olona petsaka. Araka ny fitanterana dia ny commune rurale n'Ambatofotsy no tena lasibatra mafy. Araka ny loharam-baovao ray any an-toerana Androany manoloana ity tranga ity dia milaza fa misy olona maty isan'andro vokatra ny tazomoka. Farafahakeliny misy zany raha ny tena tombatomba araka ny voalaza misy maty eo amin'ny 2 isan'andro na 5 isan'andro amina tranobe raiky zany daholo ny zavatra. Raha nitatitra mivantana ny zava-misy any an-toerana Androany ampolony maro isan'andro ireo olona miakatra tobo-pahasalamana mifandraika amin'ny tazomoka any an-toerana. Misy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitsabo any an-toerana saingy tsy maraka raha nitatitra. Tena misy io sy tapaka isan'andro feno eo amin'ny olo amin'ny 80 eo any olo miakatra eo isan'andro ny misabo nanomboka tamin'ny lakamisy zany mba nalefa tegny kongona tegna dia alahady efa nisy 700 maty tamin'io alakamisy sy alahady io fa nisy olo 700 maty tamin'ny fotoana zany. Tena misy ny saboty fa dia tsy mahasaka ngamba fiverako anazy. Raha nitatitra nataon'ny avy ao anivo ny programme national de lutte contre le paludisme Madagascar androany mahakasika ny zava-misy manodidina ny tazomoka ao amin'ny CSP2 Ambatofotsy distriktan'ny Kongo dia efa voafetateraka izany. Efa nidina ny tranga ary tsy misy intsony ny fahafatesana nanomboka ny 14 ny volana Jona hoy izy ireo. Na izany aza miandry fisina vaovao miparitaka ny fanjakana vao mivoaka mirodorodo manao fanambarana. Tsy hita taratra ilay gouvernesse prévoir. Misoroka mialony loza tsy hitranga no atao hoe mitantana firenena fa tsy miandrisy loza hipotra vao mitsabo. Niakatra aina manjerim-panjakana mihitsy androany ny gouvernoura ny faritra fitovonany raha tsy rehatrizay manoloana ny raharaha ity izay nilaza fa tena misy ny fahafatesan'olona no ilay tazomoka saingy tsy marobe. Ain'olona foana no niala na vitsy na betsaka. Nambarany fa tsy inina aparitaka anakorotanana saim-bahoaka ny nisy ary nambarana tamin'ny Photoshop ny sary niparitaka. Ireo olona maty hoy izy tao amin'ny ena manjerim-panjakana dia ireo tara vao namonjy tobo-pahasalamana. Misy ihany koa ireo nanao dokotera tena. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny CNDV teo anaty toka fohy aza misaraka amin'ny ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany Boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazo
yeah, Mahazunda. Send me la bossa, Mahazunda, yeah, Mahazunda. Oh, send me la bossa, Mahazunda, oh, Mahazunda. Send me la bossa, Mahazunda, yeah, Mahazunda. Ame panon, Broxayan. Mamerina ny aramba tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity iray mivondrona misihatra amin'ny lafo ny fitsinjarana sy arabaritra goavana eto Madagasikara ny Abibo Group nitsangana ny taona 770 mivelatra hatrany ny mivondrona amin'izao fotoana miaraka amina ekipa ahitana teknisianina malagasy maro mivondrona izay mikendry hatrany ny hanomeny vokatra tsara indrindra mividiny takatry ny rehetra ao anatin'ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa andahoarantsika ny antsiprian'izay tamin'ny taona 770 no namirona ny fianakaviana Karmalite eto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra be fandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana traika efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any ankafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra amin'ny fototra-fitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitaony lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 30 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampielo ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 90 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelon'aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisanao azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrany ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritanytsika. Ao amin'ny Abibo, mirehareha izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy.
Amin'izao akatoko ny fankalazana ny asaramandry zao isin'ny tolotra fihenam-bidy hatrany amin'ny 520 isanjato ho andreo izay tonga manjifa ny entana eny amin'ireo botika eny amin'ny centre commercial Kourdiga amin'izao fotoana izao. Isy ihany koa ny hetsika samihafa toy ny fampisehoana amin'ny fandefasana afomanga ary ny fisokafan'ireo toerana fisakafoana sy fialamboly eny any toerandao raha antsika ny antsiprian'izay. Afaka amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena izao ny tolotra omeny centre commercial Kourdiga ho an'izay rehetra tonga manjifa sy mitsidika ireo botika ao aminy hatramin'ny 520 jona ho avy izao. Isy ny tolotra fihenam-bidy hatrany amin'ny 520 isanjato amin'ireo entana amidy eny an-toerana. Amin'izao akatoko ny asaramanitra izao dia tsy mitsahatra manolotra mitsahatra any izay atao amin'ny centre commercial Kourdiga ka amin'ny 20 hatramin'ny 520 jona ho avy izao dia isy ny fihenam-bidy hatramin'ny 520 isanjato be izao amin'ireo entana izay hitantsika ety an-toerana. Ho tazantsika ety avokoa na ireo entana izay ilaina amin'ny andavanandro na ireo lamaody ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy na ho an'ny ankizy ihany koa ka dia tongava ary. Anisy ihany koa nanomboka ny 20 jona lasa teo ny fisiana soirée cabaret niarahana tamin'ny onsy tolotra tao amin'ny food court, ny fampisehoana niarahana tamin'ny drika lavazo ny raika amin'ny 20 jona lasa teo. Ankoatr'izay, mbola maro ny hetsika izay karakarain'ny centre commercial Kourdiga etsy Andotapenaka hatramin'ny 15 jona ho avy izao. Ankoatran'izay ihany koa dia isy ny atelier na hoe fampianarana asa tanana malagasy miaraka amin'ny Miss Roline ny 14 jona ho avy izao. Dia ny farany indrindra sy ny goavana indrindra dia ny ferahana fampisehoana miaraka amin'ny repire gasy sy fandefasana afomanga ety amin'ny parkinana Kourdiga ny 15 jona ho avy izao. Isokatra ny 15 jona sy ny 16 jona ho avy izao ihany koa ny parc d'attraction Milalao sy ny Masto food court ary ny salle de bowling Strike Club eny amin'ny centre commercial Kourdiga. Ankoatran'izay moa dia ny volana jona dia volana natokana ho an'ny ankizy ka isokatra ny 15 jona sy ny 16 jona ho avy izao ny parc d'attraction Milalao, ny salle de bowling Strike Club ary ihany koa ny Masto food court raha ohatra ka te hampiala voly ireo kolongy ianao na te hiaraka miaraka amin'ireo fianakaviana. Tongava ety fa maro ireo tolotra miandry anao sy ireo hetsika izay nomaninay ho anareo aty ka ety amin'ny Kourdiga raha ny fotoanantsika rehetra. Araka izany tsy misy overy anjara fa samy ahita izay mety amin'ny avokoa ny rehetra izay tonga mandalo etsy amin'ny centre commercial Kourdiga Andotapenaka. Lafomba vao hafa isan'ny commune manana ny tanjany mahitsy raha ny fambolena no resahana. Maro ankilan'ny olana mianjady amin'ireo tantsara tsy ilaza afa-tsy ny tsy fampiny ny vola ampiasaina sy lalam-barotra. Ho fanampiny ireo tantsaha natao tao mahitsy araka izany ny hetsika randy vokatra izay nokarakarainy ny teo anivony CCIA na ny tranobe ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo santatra ny ainy. Commune iray manana herijika raha toekarena ambony ny commune Ambanivohitra mahitsy fa miatrika olana maro raha nambara ny be ny tanàna eny atoerana. Manan-karena amin'ny famokarana vary, voankazo ary legioma indrindra ny voatabia ny commune mahitsy. Ankoatra ireo vokatra avy amin'ny fiompiana trondro, akoho amam-borona ary omby. 5 misendra olana samihafa ny tantsaha ao atoerana toy ny tsy fahampiany ireny vola entina manomboka sy mivelatra, eo ihany koa ny tsy fahampiany fitaovana sy ny lalam-barotra. Olana ihany koa ny fahasimban'ny lakan-drano manerana ny commune ary ny tsy fahampiany tohan-drano ahafahana manondraka ny tanimbary. Miantso fanohanana amin'ireo mpiara-mombon'antoka indrindra amin'ireo mpitondra fanjakana ny ben'ny tanàna. Efa nisy tompon'andraikitra nametraka milina Odov fanodinana voatabia teny atoerana saingy orinasa tsy miankina no mitantana izany ankehitriny izay tsy maharaka ny filan'ny commune. Tsy tena mahasarona le vokatra vokarin'ny commune mahitsy le Odov satria tena betsaka le vokatra dia mpandray tsy ampindray. Io Odov io karazana machine industrielle netiny tompon'andraikitra ministère ny varotra naterina tao mahitsy tamin'izany fotoana fa mbola tsy teo moa ny tenanay tamin'izany dia petraka tao moa izy nandritra ny fotoana lava tsisy nampiasa. Dia rehefa nandray ny fitantanana ny commune ny tenanay dia nanontany hoe ahoana ny ahafahana mampiodina mampandeha an'izy ity dia efa tsy tao tsony le machine efa nisy olona hafa moa izany no mitantana an'ilay izy amin'izao dia mbola tsy tena misy fiatraikany vantana
ny amin'ny fampandrosoana sy fanomezana asa loatra le commune mahitsy izy hatramin'izao fa tokony hojerena akaiky ihany koa ny amin'izay hoe tompona andraikitra amin'ilay odafa. Ho fanampiana ireo tatsa eny an-toerana no tanterahina tany mahitsy ny hetsika ranty vokatra. Ity hetsika ity izay no karakarainy CCIA na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo isan-taona ho fanohanana manokana ny tatsa eto amin'ny faritany Lalamanga. Commune iray isan-taona no safidiana anatanterahana foara lehibe. Tanjona ny ampifandraisana kay kokoa ny tantsa amin'ny mpanjifa sy ireo mpiara-mombinantoka mety hanohana azy ireo. Dia ao anatin'ny andraikitra chambre de commerce ny manao tantsoka mipandraraha eo anivon'ny faritra misy anazy. Ny CCI Tana moa zany dia faritra Nalamanga no iandraiketiny. Maro ny hetsika ataonay fa anisan'izany ty ranty vokatra ty. Ny CCA moa manao hetsika économique anankiroa isan-taona. Ny anankiray zany eto Antanaville le hoe salon de la créativité voatra zay. Dia ny anankiray manatona district zay isan-taona. Manao an'izay hetsika izay mba ahafahana araka ny teneniko teo hoe mamantatra bebe kokoa an'ilay potentialité an'ilay toerana ary koa mampiroborobo an'ilay faritra mampifandray mpandraraha rehetra avy aty Analamanga na eto Madagasikara na any amin'ilay toerana. No tanterahina ny roapolo sy raika amby roapolo taona lasa teo ny hetsika ranty vokatra teny amin'ny commune ambanivohitra mahitsy. Vokatra maro avy any toerana no naranty sy naseho nandritra izany. Tsy aivina fa ankoatra ny commune mahitsy efa nisy milina odof fanodinana voatabia ihany koa napetraka tany Ambatondrazaka saingy efa tsy maintsy intsony amin'izao fotoana rano fantatra. Vavaon'ny fanatanjahantena vetivety tontosa atao amin'ny faritra Vakinakaratra nandritra ny 2 andro amin'ny fankalazana ny hazakazaka bisikilety izay no karakarainy ny ligue ny siklisma any an-toerana. Tanjona ho ny fanazavana ny ampiakarana ny letan'ireo mpilalao. Maro arak'izany ireo mpiazakazaka avy amin'ny faritra hafa tonga nandray anjara nandritra ny hetsika na maro aza ny olana samihafa raha tsy ilaza fa tsy nisy faratsindalana any an-toerana. Andrindrina ry Andriamerso-Kolo Antsirabe. Anisan'ireo fanatanjahantena tena mampalaza ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra ny hazakazaka amin'ny bisikileta ary maro ireo mpilalao avy eto amin'ity faritra ity no andrafitra ny ekipa pirenena malagasy ary efa nandrobaka ny tompon-takany Madagasikara. Niverina indray izany hetsika hazakazaka amin'ny bisikileta izany tamin'ity taona 2024 ity tamin'ny alalan'ny fikarakarana izay nataon'ny fikambanana Afoe sy ny ligue ny siklisma eto Vakinakaratra. Nahitana mpandray anjara avy amin'ireo ligue-paritra maro manerana ny nosy na teo amin'ny sokajiny vélo trial izany na ny VTT, X-country ary ny piste. Tanjona ho ny ligue ny siklisma eto Vakinakaratra ny ampiakatra ny letan'ireo mpilalao ary ny tena mampiavaka ity hetsika ity ny nahitan'ireo andriambavilanitra izay efa mahatratra 15 taona izay nanao ny sokajy X-country. Teo ihany koa ny Tour de la Gare izay tena nandrasan'ireo mpakafy hazakazaka amin'ny bisikileta ka halaviran-dalana 30 kilometatra ho an'ny vehivavy sokajy VTT ary 40 kilometatra ho an'ny lehilahy. Ho an'ny sokajy piste kosa dia 90 kilometatra izany hoe intsivy amin'ny 30 mihodidina ny gara. Miakatra kely indray zany ny avolentan'ireto mpiazakazakitsika eto reto satria raha jerena manerana nosy aloha dia Vakinakaratra ny tena mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy dia zana zany mba hiverina amin'izay na izany naty izany koa nefa moa jerena ihany koa mpilalao hatrany amin'ny faritra manahoana ny herijika andrareo any amin'ny faritra eto Androany eto zany mahitatsika azy Androany maly moa nisy vehivavy le vehivavy maly vehivavy zokiny zany hoe manodidina ny 15 taona ireo mpilalao vehivavy izay nandray anjara tamina X-country tany amin'ny secondaire zany dia arabaina manokana izy ireo satria dia tonga somatsara taty fatongavana daholo ny Androany ray 30 kilometatra ny atao amin'ny vehivavy ary 40 kilometatra no ataon'ny lehilahy zay le VTT mandeha amin'ny goudron zay 70 kilometatra no ataon'ireo piste zay maty aminy manodidina ny tanàna Antsirabe. Samba ny tao anatin'ny taona maro ireo mpilalao avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra izay nandray anjara tamin'ity hetsika bike ride d'Antsirabe ity no nisy hetsika tahaka izao ary anisan'ireo taranja voahilikilika ity taranja ity raha oharina amin'ireo taranja hafa. Eo ihany koa ny olana goavana sedrain'izy ireo mahakasika ny fahasimbaly lalana indrindra fa ireo lalam-pirenena izay fanaovana fanazarantena dia efa tapitra simba avokoa. Fanilikiliana ohatrany hoe rehefa sport hafa ohatra hoe baolina, pétanque dia misy foana eto amin'ny gara fa rehefa izay mandray anjara rehefa ohatra hoe course bisikileta ohatran'izao kanefa tian'ny olona le izy satria ambiansa dia ohatrany hoe tsy mahazo sehatra firy loatra ka dia eto izay dia manetana hoe mba omeo sehatra ny sport rehetrarehetra rehefa samy sport mba ahafahan'ny tanora mivoatra sy mahafantatra kokoa ny zavatra ny talenta izay ananany. Ny fikarakarana
fiarana course eto Antsirabe dia tena tsy misy mihitsiny. Ity androany ity zany zao Tour de Gare hatramin'izay efa ela be fa tamin'ny 2015 nisy Tour de Gare farany teto. Ny fangatahana manaraka ihany koa dia izao tsika eto Antsirabe manana atao hoe vélodrome, nefa io vélodrome io raha eto amin'ny Afrika dia io zany no vélodrome irery ihany eto Afrika, dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny ato amin'ny région, ny ato amin'ny district mba hanamboatra n'io vélodrome io, satria io no anisan'ny mahatonga ny performance tsara ho an'ny atao hoe Antsirabe raha mbola resaka hoe vélo de piste. Ny fanazaran-tena moa zany raha ny tena marina dia tokony isy fanazaran-tena in-4 farafahakeliny ao anatin'ny herinandro ny mpilalao anankiray. Dia nefany raha mivoaka ny atao hoe Antsirabe ville zany izay lalana izay dia hitantsika fa ny agent amin'ny fitondram-panjakana dia misoroka tsy mijanona io lalam-pirenena io, ary raha vélo de piste andresana dia vakim-pinesaky ny mandeha ny mpanao entraînement ka lasa nanamaivana ny azakazaka piste teto Antsirabe mihitsy izay, satria na mandeha miana avaratra na mandeha miana atsimo mianandrefana zany zao ny ohatran'ny hoe mba somary tsaratsara kely, nefa nazana vakim-pine foana ny mpiazakazaka ka lasa mivadika aty amin'ny atao hoe VSR aty amin'ny VTT zany zao ny mpiazakazaka. Nahatra roa andro ity hetsika fifaninanana azakazaka bisikileta izay natao teto amin'ny renivohitry ny vakivaky nakaratra ity na ny bike ride d'Antsirabe andiany voalohany, ary fitoetsara ary ny loka azon'ireo mpilalao izay nivoaka umpandresy tamin'izany. Isan'ny mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fanatanjahantena ihany koa ny orinasa Ias Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany indrindra no hoanohana ny célébration de la journée internationale du sport izay ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao etsy amin'ny palais de sport Mahamasina no misy an'izay. Andoarantsika ny fanazavana. Sehatra iray efa manomboka mivelatra eto amintsika ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana ara-batana. Ny taranja fanatanjahantena izay afaka manokatra fifandraisana amin'ireo mpisehatra matianina sy manokatra fahafahana maro any ivelany amin'izao fotoana izao. Tombony iray azo ny tanora mahafantatra bebe kokoa ity sehatra ity indrindra ny célébration de la journée internationale du sport. Hetsika hampivondronana ireo mpisehatra amin'ny fanatanjahantena, fédération, club sy fikambanana samihafa, atleta, mpanazatra sy ny maro hafa amin'ny alalan'ny salon national des sports andiany voalohany sy ny Urban Trail. Amin'ny telo andro io zany dia hita isika 80 stand hitasika daholo ny fédération any discipline rehetrarehetra, hitantsika ihany koa ny club araka efa nytenenin'ny tale teo misy ny conférence ho an'ny tanora, fanentanana ny tanora ny fanaovana fanatanjahantena mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana ny resaka momba ny genre, dia maro koa ny aneo ny ampiseho ny momba ny resaka nutrition, momba ny sport sy hetsika sy fanentanana maro Hototosaina eny amin'ny palais de sport Mahamasina ny 20 hatramin'ny 3 Jona ho avy izao ny salon national des sports ary ny 19 Jona ny Urban Trail. Tanjona ny ampiroboroboana ny fanatanjahantena ho fitaovana hanatsarana ny ara-tsosialy sy ny ampiray ireo mpisehatra rehetra amin'ity taranja ity, isan'ny manohana ny hetsika ny Ias Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any Androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Manapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tombo kilasy tombo vavy elo matoboka. Brox vous a présenté Ny Vava. Fety pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona dia nabidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ny Vava. Pour vos séjours à Majunga,
rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. A présenté Nivava avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.